Bavaka isika faly izay tompon'Andriamanitra eo satria tsapanay fa velona sy miasa tokoa ny teninao ary manova fiainana amin'ny fomba tsy takatry ny saina. Ianao no manatrika feno anay eto satria no nolaza raha misy olona telo mijorana anarako teo afovoany aho dia aoka ilay fanahy sy mampiray anay no tena hoe mahazo tsirony ka mahatsapa tokoa hoe tsy mitovy amin'ny idiranay eto ny voanay eto fa mahazo hafatra izay mifampahery izahay ary indrindra vonona mbola andray andraikitra ao anatin'ny fanjakanao. Aminaranao Jesoa Kristy no zavaka izany. Amen. Teny izay fampizarana fohy dia fohy antsika. Ialana tsiny moa zany ho an'izay tsy afaka nijoro vavolombelona fa be dia be isaky ny zoma voalohany moa zany no fotoana ihany koa anaovantsika ny fijoroana. Ty taona ty ry havana dia tian'Andriamanitra ho taona fanamby, taom-panafahana moa izy ny tena hoe zany hoe tena tian'Andriamanitra hijoro. Misy any ninaly avy any Alemaina teo moa ny efa nahazo antso hoe mila miasa ianao, betsaka ihany koa no milaza teo hoe mila miasa ianao. Nisy boky izay vao azo hoe bokin'ny Meltari Indonesiana mpanompon'Andriamanitra. Izy io dia tena hoe nampiasain'Andriamanitra fomba mahagaga ny Indonesia zany tsisy voaloboka. Zareo nefa te handray fanasan'ny tompo dia tamin'ny voalohany toaka ny tapohan-jareo rano zany dia iny nanaova debedin'ny tompo izy tsy mety io, tsy mety io. Dia nataony dite indray dia nasiany siramamy dia tsy mety voasoratra inge hoe divay ka ty aminay tsisy divay. Fa ny hitany fotsiny ny ainany hatramin'ny nanoratany boky inenimpolo Andriamanitra nanovany rano lasa divay. Azo tehaka izany. Tena le Andriamanitra tamin'izany tao amin'ny Baiboly mbola velona hatramin'izao. Ao anatin'ny boky iny joro vavolombelona fa nandeha tao ambony rano izay 3 metatra ny alaliny mbola nandeha teo ambony rano izy. Ny angatan'Andriamanitra amintsika izany dia izao hoe velona io ten'Andriamanitra io. Raha mahazo antso ianao mandehana fa raha tsy mandeha mihitsy ianao tsy hitanao koa hoe mahavita. Raha ao anaty bus ohatra raha tsy nanomboka ny teny izy zany tsy hoe aika afaka atao le ao anaty bus na dia misy hira mandeha ajanony kely aloha misy lasa misy devoly miala sisisisa. Fa andehantsika hijery ten'Andriamanitra kely be tsy andany andro be da be tsika fa tsy fotoanany hoe ahafahana manao lava be moa zany fa hoe izay minoa. Jaona 12:7. Fa Jesosy ny antso ka nanao hoe izay minoa dia tsy izao no inony fa izay naniraka. Porofo anankiray zany tena hoe inonao an'Andriamanitra ny finoana an'i Kristy izay izy moa Andriamanitra tonga nofo ary niezaka ny fandray tamintsika tamin'ny alalan'ny izy tena misy nahitana hoe ohatra zao ny asan'Andriamanitra. Io Andriamanitra io voasoratra ao amin'ny Baiboly hoe Andriamanitra ny Andriamanitra rehetra, tompony tompo. Zany hoe misy Andriamanitra hafa ihany koa amin'ireo finoana hafa ihany koa. Ary indraindray misy mpino tsy mpino zany manana ny finoana ny resaka bodista zany dia nivakiany hatramin'ny farany ilay Baiboly dia izao ny zavatra lazainy. Le izy mampalahelo fa tsara ilay Baiboly. Fa le hitanay kristianina izy ohatrany tsy mino, ohatrany hoe tsy mampiatra an'ilay voasoratra zany. Fa ianao no mahainao izany androany toy ianao hoe iaina ny tenin'Andriamanitra, iaina ny tenin'Andriamanitra, iaina ny tenin'Andriamanitra. Ary ataoko tena ho tsapany bodista hoe mahery ny Andriamanitra. Azo tehaka izany. Mahery ny Andriamanitra. Mila mijoro ohatr'izany ianao. Tandremo sao dia ny hafa indray mino ny finoany sanatria ny fanompo-tsampy ataony dia mety le izy dia ohatrany izy indray lasa mino ianao. Maro dia maro mijoro amin'izao fotoana izao dia milaza mihitsy fa sampy Kristy. Fa anjaranao no mijoro fa ny Andriamanitra ao no amboniny Andriamanitra rehetra ary mandresy ny tontolo rehetra mihitsy izany. Ho voata manokana ianao. Ao Jaona 5:5-7 hoe hoy Jesosy taminy izao mofinaina izay manantona tsy mba honoana ary izay minoa tsy mba hangetaeta intsony. Ny teny raina izay an-danitra moa laza mihitsy omeo anay an'io ny anasahaza ho anay. Midika izany
fa tsy hanary anao mihitsy Andriamanitra ary tsy hanary anao intsony Andriamanitra. Fa ny tena afantaranao hoe tsy hanary anao intsony izy dia niray ianao ilay tsy sakafo iny mihitsy a. Eo izy na mahazo ten'Andriamanitra ianao dia mahery amin'izay, na fomba mahagaga dia omeny anao ilay izy. Fa matoa voasoratra hoe meo anay io ny anasa haza ho anay dia izy ty afatra ty ohatrany hafahafa fa izay aloha tena tiako ampitaina amintsika. Hitanao hoe reny buffet ireny, tsara ilay buffet tsara foana manao buffet, fa irendra indray mavoa fakapanahy mihoatra an'ileo meo anay an'io ny anasa haza ho anay. Sa tsy mahatsapa an'izany tsika indraindray. Indrindrindrindra moa ilay hoe nandovo vola. Etsy an'Louvre zao misy an'izany be dia be ny hôtely ohatran'izany dia mandovo. Izay rehefa nandovo. Sady lany ny volanao, ny voky be anao, ny fahasalamanao koa manjary tsy afaka manao mission elaela. Ka izay zany ny hafatra anankiray hoe tena sahaza dia mila miaina an'izany tsika. Fa Andriamanitra te hanao défi aminao manomboka androany ary mandrakizay. Fa ho tahiny ianao, ho tantanana ianao satria izy hoe tsy honao na tsy hangetaheta intsony ianao na ara-batana na ara-tsaina na ninninina. Zany akory tsy mizika za tsy hanao ininona satria no nandray any tompo no nandray any tompo no nandray any tompo tsy zany io fa zao ilay izy tsotra hozy izy hoe katsao ny fanjakako. Mila miasa ho an'i Jesosy isan'andro ianao tadio fa raha vao tsy miasa ray segondra ianao dia faly satana. Azontsika ve zany? Faly satana. Fa ianao izay hitako io ka mijery tsy ataonao intsony izay hahafalen'ny satana. Tsy ataonao intsony izay hahafalen'ny satana. Azo tehaka izany. Tsy ataonao intsony. Fa namatory ary ianao ka mbola alohan'ny atory ianao dia fa tompo tantana tonono foana ny anaran'ny tompo. Tsika nge marina fa ilaina miaramila sy ny rehetrarehetra tena ilaina. Fa ny sécurité assuré dia ny tompo Jesosy velona avy any Nazareta. Ka ianao a dia ho voariny ianao. Ary mila zany mila mpahafantarina ny mpino hoe grand kristianina. Ny Jesosy tsika nge afaka miantso mpiaro. Afaka miantso izy ny tena Andriamanitra hoe tena hoe zangy afaka miantso miaramila tsy omby legiona afaka miambina. Fa na za zany tena veriko foana satria ohatrany atahorantsika ilay sécurité na misy basy arety dia amin'ny anaran'i Jesosy mivoaka ianao azafady amin'ny anaran'i Jesosy velona avy any Nazareta Andriamanitra velona mikoropaka any an-danitra mino be ho maingy anao mety tonga dia miala teo iny. Fa mila anao Andriamanitra tsy ianao ilay matahotra. Ny tenin'Andriamanitra milaza hoe aza matahotra ianao nefa mivoaka ny trano matahotra. Fa ianao no ahery satria masaka ao andohanao. Aza matahotra. Ny filma isan'andro dia zavatra mampatahotra satria fanahy hafa manao azy. Le fanahin'le mahatonga anao atahotra, mahatonga anao mihanahana. Fa Jesosy manome anao teny isan'andro hoe aza matahotra. Ka inona ny dikany aza matahotra? Ny dikany aza matahotra dia hoe na mandeha amin'ny alokony fahafatisana dia tsy atahotra ny loza. Dia izao kosa nefa ny ten'Andriamanitra koa hoe aza vela ho azon'ny fakapanahy izay. Io zany tsy hoe tsy tokony handeha amin'ny alina ianao dia za andeha mafy be miaraka amin'ny tompoko. Raha andeha amin'ny mission ianao, raha andeha any amin'ny sitrapony ianao dia ny impossible ho lasa possible. Azontsika. Fa raha ohatra kosa tsika tsy sininina fotsiny fa mandeha fotsiny amin'izao tsy assuren'ny tompo ianao amin'iny. Atsika tsara ve ilay izy? Fa tsy ianao kosa hoe za tsy hivoaka hoe fahaizina be nefa tena hitanao fa tsy maintsy mandeha anao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa za miteny aminao fa Andriamanitra te hanapofo ny heriny satria ianao mino azy. Dia ozy izy aminao ny finoanao nahavonjy ianao. Dia mikoropaka ny tontolon'ny lanitra hoe izay rehetra fehezinao etỳ an-tany dia ahoana? Feheziny any an-danitra. Tongava aminao arak'izay inonao amin'izany. Tongava aminao arak'izay inonao amin'izany. Betsaka ny teny fa anankiroa sisa lasay. Jaona toko 7:12. Mbola mandeha le ao mbola mandeha le skepe ao mantsy ho an'ny nina mihitsy mantsy ty zavatra ty. Jaona toko 7:12 iro nina. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa. Izay mino ahy ny asa ataoko no ataony koa. Ary anao asa lehibe noho izany azy izy satria izao mankany amin'ray. Tsotra le izy. Tsy ianao no manao ny asa fa Jesosy velona avy Nazareta ao anatinao. Ka io aloha mila azonao tsara. Izy aloha ianao mandeha ty. Izay mahatonga ny tompo manao hoe ao anatin'ilay fijanovan'olombelona amin'ilay mail-teo koa misy an'izany. Tsy haiko raha nanakato le izy fa amin'ny heriny afaka hoetiko
amina PDF dia afaka omena amin'ny flash antsika omena azy fa misy an'izay hoe avy any Amerika izy nitety tany Amerika tany izy zany dia tonga tao Indonésia dia nisy feo zany azony hoe ianao tena efa matanjaka be amin'ny fitoriana fa dia hoisy fiangonana betsaka hetsika betsaka ngeza ho ataonao ohatrany hoe mba lasa ohatrany hoe miseho zany fa hoe mahavita asa tsara ao anatin'ny asan'Andriamanitra dia nahazo te mihitsy avy amin'ny devoly zany ozy ny tompo fa ianao makanesa any anala fa any anala ozy izy misy olona ihany koa zay tena miafy mijaly miasa noho ny anarako dia no ataonao rehefa tonga any anala dia sasaony tongony zany lazainy tompo taminy fa tiako anetry teny ianao fa ireo olona ireo zay any anala sy ianao zay tany Amerika dia mitovy ao anatrehako fa nataon'ilay izy eto zantsika mahaiza tsara miainy feo an'Andriamanitra inona marina ny tian'Andriamanitra ataonao ao amin'ny baiboly mihitsy misy ataoko folazaiko foana ity fa tsy tena misy nanao asa fanasitrana an' Jesosy Kristy tonga ny alina tonga ny ampitso mbola milahatra ny marary fa nandeha izy mitory filazantsara satria ahoana zay nasain'Andriamanitra ataony na dia teo ary le marary ianao koa toraka izany fa za miteny aminao fa rehefa le asain'Andriamanitra ataonao no ataonao tsy maintsy vitanao tsy maintsy vitanao ka raha ohatra misy olona zany dia azafady tompoko fa zao matoy io eo ianao nefa eo amin'iny fotoana iny dia Jesosy ianao za Jesosy tena razahako tsy haiko mety fananarana ve sa inona tsy vitako ty fa noho ny aminao satria ianao zany mametraka planeta tsy maintsy manakavaly atao tsy maintsy aratrehako io dia zao ny fanaovana azy ataoko misy mantsy le izy dia satria be dia be ngeny amin'ny telefôna na vany mivazatany tsy fantatro intsony vo miteny le olona enonao zany tompo enonao zany tompo enonao zany dia zay tenenao dia hitanao tokoa fa tena hoe Andriamanitra manolo-tsainanao ho anao koa zany androany ho anao zany aza miemitra ianao za tsy paster ino ka makatsy mety misy hoe mihetsika be misy olona mihetsika be tampoko ao dia ho enao natsony raha ianao aloha mety hoe fanohony amin'ny tompo amin'ny anarany Jesosy roany devoly dia ho afaka izy ahoana moa ny afantaranao hoe afaka mandroaka ianao raha tsy manomboka ary misy eto zany misy misalasala manao zany fa tena ataovy amin'ny anarany Jesosy fa tsy hoe vita le izy dia zakay afaka mandroaka devoly zakay vy amin'izay tsy zany ny tompo hitanareo Eli indray mandeha any teo amin'ny tantara ny tena faninana tamin'ny mpaminany bala sa tsy zany indray mandeha raha tena voantso anao an'izay ianao dia amen'Andriamanitra famantarana foana fa aza mirehare ny farany angambany dia ny Jaona toko faraka amby folo faina amby roapolo ary zay rehetra velona kamino dia tsy ho faty mandrakizay tsy ho faty mandrakizay ka raha misy zavatra ale zany ka sao dia maty any ianao efa tsy ho faty mandrakizay lazao ny akaikinao tsy ho faty mandrakizay ianao ka inona no atahorana inona no atahoranao ianao nge tsy ho faty mandrakizay amin'izao dradradradraina mafy mihitsy hoe ho avy ny farany dia hibebaka amin'izay anjomara sy ny sisa tena ilaina ny bebaka tena ilaina ary mila atao izany fa ho anao mpanompon'Andriamanitra akaiky ny farany iza ny mbola tsy voatory iza ny tokony aiza ny asa mbola tokony atao miratra ihany ny ampy tonga ihany ty 5 7 firy zany tsy haiko 8 février ho aizandray satana hopitehana aizandray ny asa mbola tokony atao aza melana mihitsy za aloha dia zay isan'andro tsy maintsy misy ohatrany hoe tsy mety amiko za miverina matory zany raha tsy nampahery olona anankiray afaravakely tsy mety mihitsy tsy mety satria ohatrany hoe very fotsiny zany le 420 hoe dia tsisy fa le izy misy foana amin'ny fomba magaga tsy takatra izay ianao zao sao dia hoe sendasendra ianao ohatra ao amin'ny hôpitaly na zay sehatra misy ianao dia sendra mipetraka dia misy olona manodidina anao dia nasain'Andriamanitra ve ianao dia hoe fa matoa ianao eo misy antony fa raha ratsiny eto ambavaka leo akaikinao eo nahoana fa misy antony
fa ianao a dia ilaina ianao ilain'andriamanitra ianao ilain'andriamanitra ianao ilain'andriamanitra ianao mila tsapanao zany hoe ilain'andriamanitra ianao dia rehefa tsapanao ilain'andriamanitra ianao dia hoy izy andriamanitra tena faly fa manaiko aby dia hitanao hoe ety antany ianao dia efapony lanitra ety antany ianao dia efapony lanitra satria ianao miasa amin'ny fanjakany teny ety antany dia farany a satria tsika zany a tena hoe fantatro satria tiany tompo nyteneniko tazomy mandrakizay le mifalia mandrakarivo amin'ny tompo fantatro fa misy indraindray misy zavatra tsy mahafaly ianao fa Jesosy a te hampifaly ianao rehefa tena le zavatra matezitra iny nefa ianao tsy faly nefa ianao tsy tezitra rehefa zavatra tena natezitra anao iny zany a dia tena hoe nonony aminao tompoko dia tsy ho tezitra fa tena mitranga dia tena sorena ihany a sinsisa dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra ny olona voajerena indraindray amin'izao vanim-potoana izao dia voajerena dia any an-dafy ary mampalahelo mihitsy tsy mahazo arabainao fa sao dia miditsy any an-trano ka omena sakafo fa tsy lasa zany ny any an-dafy zany fa ianao a manahoana ianao sahy satria ianao mpandova ozy izy ny tompo hoe zay zanako izy dia mpandova anao ny zavatra rehetra aza mieritreritra n'izany ianao fa miara-miasa soa daholo ny zavatra rehetra farany tena farany dia misy mba mitsangana kely ianao niny azafady mitsangana ianao le ao an-damosina mitsangana ianao tsangana ianao izy a dia ray aman-dreny anankiray tena za zany tena talanjona mihitsy amin'ny asa zany satria hoentiny le teny zaraina dia hoentina any amin'ny tanàna misy azy ihany dia amin'izao fotoana izao a nahatsangana fiangonana nahatsangana toby a tamin'ny alalan'ny teny zaraina ndetsy tsika tehaka zany fa tena hafa mihitsy zany ary ny tena mahavariana sy mahatalanjona dia zao amin'izao fotoana izao zany any amin'izany tanàna zany a dia tena ny fiangonana manodidina mihitsy zany ohatrany hoe lasa makasitraka an'le izy a dia hoe andao hanao formation dia lasa tena toby zany a tena raisy fiangonana tanana dia lehibe any fokotany a no ny ovafo lasa mpiandry dia lasa dada sy neny ao anatin'le izy no ny teny zaray mahazo toerana dia tena hoe mampahery zany tsisy hoe ataovy zany eny efa izy ihany ianao koa atsangana sehatra manokana miaraka amin'ny teny zaraina ianao tena mahatsangana ianao amin'ny fombanao zany ho voninahitr'Andriamanitra ary tsy voatery teny zaraina ihany fa ianao zany a dia mpanangan'olona ho any an-danitra ianao zay fotsiny ny teneniko hoe mpanangan'olona ho any an-danitra ianao ary arakaraky ny fahazotoanao a no hafaly an'ny tompo a atonga ny ratsy ihany koa ho tezitra aminao kanefa n'le ratsy rehefa tezitra dia efa tsipako miala iny zay dia ianao koa nataon'Andriamanitra andresy any izy ireo zao dia hivavaka fo io atsika rehetra vavaka hoe tena ho miaramila mahomby be daholo tsika rehetrarehetra raha sendra ilaina ny bebaka hoe tsa dia aleo tena hoe mibebaka fa vita ny amenina dia ohatry ny efa nahazo tsodrano spesialy ianao a hitondra ny antson'Andriamanitra vavaka isika tompo Andriamanitra ay misaotra anao izahay raha menao ty fotoana ity nafahana mifampahery nafahana mifampiarapa apetraka ampelantananao ny mission anay rehetrarehetra reto ianao no ampiasa ny tsirairay avy arak'izay tandrify tsy voatery teny zaraina ihany fa amin'izay asan'Andriamanitra nirahanao azy ireo ampiasao izy ireo tompo atonga ny firenenay ho firenenao satria ianao dia manangana olona hiasa ary aoka hiala amin'izy ireo ny tahotra hiala amin'ny salasalana fa ianao dia amaly azy araky ny teninao hoe antsoy aho dia valiko dia aneosaka fa mahagaga sary-patarina zay mbola tsy fantatra ka ny tsirairay avy amin'ny reto zay manatrika eto a dia hiakatra grady ara-pana avokoa tsisy fetra mihitsy tsisy anavahana satria zay nona zay mitady no ahitaka hitady izy ireo dia ahita ny voninahitra ao bebe koa hatrany ary ho miaramila mahomby eo amin'ny fanjakanao vavaka mihitsy atompo hoe ho finaritra izahay izao ho finaritra izay mahita ny mivokatra ho finaritra koa izahay mifankahita amin'izy ireo any an-danitra hoe reto ny vokatry ny asa ary tsy hamelanay raha tsy nyfirenenay manontolo mihitsy ny lasa anao tanteraka satria izay ihany ny vahaolana tokana fantatra hoe fahasoan'ny firenenay misaotra amin'ny zavatra tsy voatanisa mivavaka kanefa ataonao a satria ahasoa anay tsirairay avy amin'ny anaranao Jesosy Kristy velona avany Nazareta nanaovana zavavaka izany amen